Nitondran'ny filohan'ny Federasion Malagasy ny taranja baolina kitra sady ministra ny Jony sy ny Rena anaty rano Andriamatoa Ahmad fanazavana ny mahakasika ilay Qatargate izay mahabe resaka ny maro amin'izao fotoana izao. Tondran'ny fomba fijeriny ihany koa ny fisian'ny fangarahana ao anatin'ny fitantanana ny fanampiana azy ny federasion ity. Momba ny resaka be an-gazety zao io niniko mihitsy tsy resaka ninina momba azy io fa fantatry moa ny teny azy io koa fa mazava isorako ny madame Moutina Rial namerina 2 fois zamaly ay zavatra mifaresahana itaroa izy io hoe aiza moa ny fipetraky ny reny zavatra ohatran'ireny kamba mazava dia mazava zay fa zavatra azoko ampandrenesina andreo koa raha resaka arabola zany asa mety ataitra olo koa dia voavina ndray koa zay io $125,000 fa ireo dia mazava koa ny fidirany président ny Confédération africaine de football nanome azy anah ny négocier taminy ahafahako mividy bus anankiray ho an'ny académie satria raha tsy misy bus tsy possible ny ahafahanjareo mivezivezy manao match any dia mividy voiture de liaison pour question logistique eny amin'ny académie à Carillon dia ny ambiny entretien ny terrain à Carillon sy ny entretien ny centre any Anasega sy raha tsy laza fa za mbola niandry voanao an'ilay izy officiel fa nefa moa tsara ny transparence dia eo amin'ny vola mitetina 30,000 € eo koa zao voazoko amin'ny Platini koa fa natao sous forme de matériel pour toutes les équipes nationales. Équipe nationale senior, moins de 17 ans, moins de 20 ans et là, des équipes vivave, équipe nationale, par une équipe nationale de beach soccer. Zay ny mampandeha football tsika io. Raha tsy misy an'ireo ezaka atao any ivelan'ireo dia milaza aminareo fa tsy afaka mifonctionne mihitsy ny football tsika eto Madagasikara. Du moins mandritra n'izay 10 ans ny tantanako zay dia